Kaka dia faly manotra ny rahaba antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zany forêt-santé aty Canada. Ny tenako ny resantsika eto zany a dia toy ny ihany a ny hoe ny organisation zany a amin'ny vehivavy sady miasa anao mikarakara tokantrano zany ka ny tena tiako asongadina zany a dia na de eo ara ny asa mandrara izay manepotra atsika na de eo ara zany a ny hoe asa atao tokantrano a ny adidy zay tsy maintsy atao a amin'ny fikarakarana ny ankizy a sy ny tokantrano ary ny vady a dia mitodika amintsika vehivavy zany ny tenako a dia ny hoe tokony zany a ianao a mba manana zany a fotoana ho anao manokana zany izany hoe inona zany a ny fotoana mba ahafahanao zany a mikarakara ny tenanao a mikarakara ny vatanao a mba hanananao a ny ataontsika zany hoe ny saina sy ny vatana salama satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ohatran'ny entreprise a io tokantrano io a izay a tsy maintsy karohanao foana zany a ny hoe ahoana ny ampandeha ny entreprise-nao zany mba tsy hikatso ka zany zavatra rehetrarehetra izany a dia mila zany a ny ataontsika hoe ny angovo na ny energie zany a avy any aminao a izay tsy maintsy kolokoloinao zany a io energie io a mba tsy ahatonga anao zany a ho reraka na ho ataontsika hoe voan'ny arerahan-tsaina sy ny areraham-batana zany a izay a mety ampikatso ny entreprise-nao ka ny zava-dehibe zany a dia ny hoe mahay foana zany a ny anao a an'ireny a fikarakarana ny sakafo ara-pahasalamana araky ny efa naseho petrel izany a hoe inona sy inona daholo a ny zavatra tsara hoanina ara-pahasalamana ary mahay mikarakara ny vatanao a amin'ny alalan'ny fanaovanao a ny fanetseham-batana toy ny dansa aérobika sy ny sisa ary ny fikojakojanao koa zany a ny bika manendrika ao raha matoa azadino zay zavatra zay a fa na dia ataontsika hoe miasa mafy ianao a mampidibola be ianao a ao atokantrano a de tadidio fa vady ianao ary reny ary ny ahafahanao a manana mandray an'izay andraikitra zay koa zany a de tsy maintsy manana ny energie ianao satria amin'ny fomba ahoana ny hanomezanao fitiavana ny vady aman-janakao hanomezanao fitiavana ny zanakao raha ohatra ka tsy manana ny ataontsika hoe ny energie sy ny fahasalamana ianao fa raha tsy mahay mandrindra an'izay zavatra zay raha tsy mahay maka ny fotoana ho anao ianao a dia izay le manjary kizitinjitindava tezitra amin'ny ankizy tezitezim-poana amin'ny vady kanefa zany zavatra rehetra zany a dia tsy azo tsinitsinyavina ny mety ho voka-dratsiny izay ataontsika hoe humeur avy aminao vehivavy zany a izay a raha ohatra ka ela be loatra zany a no mampisy amin'ilay atao